Alléluia. Ty tenin'Andriamanitra zay vakina aminareo ity na ihany koa zao afatra entiko ho anareo izao dia teny sy afatra spesialina ho antsika rehetra. dia hoy aho hoe raha inonao sy raisinao ity teny ity sy izy ho afatra izao a dia tena inoko fa hitan'Andriamanitra miasa ianao, ahitan'Andriamanitra maneno voninahiny ianao, tsy hoe rapitso na hoe afaka pitso na amin'ny herinandro fa amin'ity androandroany ity dia ahita izany ianao, lalana mitondra anao amin'izany matsy ty teny vakina ity sy izao afatra entiko ho anareo izao. Toy izao lay teny vakina ary toy izao ihany koa ny afatra izay entiko ho anareo. Isaia 1:7 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 1:7 toy izao no voasoratra. Isaia 1:7 dia vakintsika ny 9:10 ka hatramin'ny 9:13. Asa matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanana ny famarinako aho. Indro homenatra sainga iay zay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy, eny ho levina zay miady aminao, ho tiadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zavapoana zay miady aminao. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe asa matahotra izao no hamonjy anao. Korintianina voalohany 5:10 dia ny 7:50. Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Averiko fandrono ilay teny. Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Samy maka toerana tompoko. Ny fantaniana apetrako aminareo rehetra toka eto dia izao: mazava aminao ve ny tian'Andriamanitra ambara aminao androany? Ny tiany holazainy aminao dia izao: tsy tokony hatahotra mihitsy ianao, tsy tokony hatahotra ianao manoloana ny olana misy, na ihany koa hoe manoloana ny ady atreanao ankehitriny, na manahoana sy manao ahoana ny fisehoan'ilay olana sy ny herin'ilay ady atreanao ankehitriny, dia hoy aho hoe tsy tokony atahotra sy anahy mihitsy ianao, satria vonona ny ampaheranao ny tompo, tena hoe vonona ny ampandresanao izy araka io teny no vakina io. Mazava be nge le teny Isaia 1:7 ka hatramin'ny 9:13 teo. Dia mazava be takizany ihany koa ny voalazan'ilay Korintianina voalohany 7:10 ka hatramin'ny 9:17. Tena mazava be mihitsy le teny. Dia anome ohatra ho anareo aho, ohatra efa nisy ho anaty Baiboly izy, ho fampahirezana sy ho fampitoboana amin'ny finoana. Fa Andriamanitra dia ampandresy anao amin'ity androandroany ity. Amen. Mikasika ny amin'ny Davida
tantarany baiboly fa niady ny zanak'Israely zay notariany Saoly niady tamin'ny Filistina zay notariany Goliath. Dia ny nampalahelo tamin'izany fotoana zany ny zanak'Israely rehetra sy Saoly mpitarika raiky tahotra ny vatom-po ary raha fijery aza dia tsy ahitany Goliath mihitsy izy, tsy ahitany Goliath ary zareo. Fa tao anatin'izany anefa dia nisy lehilahy anankiray Davida no anarana. Azo lasaina fa mbola tovolahy kely izy, mbola tsy mendrika zany atao hoe miaramila zany akory aza izy. Azo lasaina ihany koa hoe olona zay tsy natao hiadyherana amin'ny ady izy, ary zany natonga azy napetraka any amin'ny toerany mpiandrondry amanosy. Fa ndre mandeha nanatitra sakafo ho andreo ralany izy tamin'izany fotoana zany, dia teo izy no nahita ny fihetsiketsehan'ilay fahavalo, teo izy no nahita ny fandrahonana nataon'ny fahavalo, dia teo ihany koa izy no nahita fa raiky tahotra ny vatom-po, ny varahotsana ny zanak'Israely rehetra sy i Saoly mpanjaka mpitarika. Dia nierikerika izy, tototika izy, dia fa maninona ianareo no matahotra an'io? Inona no mampivatom-po anareo ny amin'ny fisian'io lehilahy io? Nahoana ianareo no mankofotra? Zina moa io Filistina tsy mifora io no dia iaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Dia ahoana sahoana moa no atao amin'izay lehilahy marisan'io Goliath io mba tantarao amin'ny kely hoe fa ohatran'ny mandeha vaovao mahafaly be mihitsy dia no tantarain'ny olona zay maharesany Goliath io, zay maharesany Filistina tsy mifora io, dia tsy ampadoavika ny taranadrainy eto amin'ity firenena ity. Atao manan-karem-behivava izy, ary omena azy ny zanaky ny mpanjaka vavy atao vadiny. Zany tokoa ve? Tena zany tokoa ve? Ie osy ny olona avelao hiady amin'le io, avelao aho hiady amin'le io, fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia iaiky miaramilin'Andriamanitra velona. Dia rehefa dinina ny baiboly, anisan'ny fototra anankiray natokany Davida tsy nitovy tamin'ny Saoly, natokany Davida tsy nitovy tamin'ny zanak'Israely rehetra. Zany hoe ny aminy dia tsy nanatahotra mihitsy izy, tsy nakofotra mihitsy izy, tsy nivatom-po mihitsy izy, fa tena vonona be niady amin'ny Goliath. Na dia hitany aza hoe vavety be Goliath, lava be Goliath, manana fitaovana ary fomba amin'ny karazany Goliath, satria hoy aho fantany tsara ilay Andriamanitra zay vavahany, tena fantany tsara, tena fantany arabaky teny, fantany fa zay miaraka amin'io Andriamanitra io na dia mandalo ady sy zavatra sarotra fara zay mafy azy dia fantany hoe tsy maintsy mandresy, na dia maty ny olona ary tsy misy fa tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mandresy. Alleluia, alleluia.
ka androany a dia ampandresanao ihany koa Andriamanitra, ampandresanao izy ny mararo sitranina, ny manaolana ho afahana, ary ny rehetra amin'ny anara Jesosy ho tahina asiteka mafy be. Halleloia. Dia ina tokoa hoy ianao no nitranga nandroso Goliata hoe hiady amin'ny zanak'Israely, dia nandroso ihany koa Davida hifanandrina amin'ny Goliata. dia inona hoy ianao no nitranga? Nasehony Davida mihitsy ny finoany fa izy dia mino an'Andriamanitra tsy to zay vavahana zay efa nampanantena hatramin'ny taloha fa mampandresy ny olona manompo azy manoloana ny olana, manoloana ny ady zay atrehany. Tena tao amin'ny finoany ka dia nirosy ihany koa izy hiady amin'ny Goliata. Akory zava-magaga ry havana fa tena arabaky teny resy teo alohan'i Davida Goliata. Amen. Androany ihany koa dia ampandresanao Andriamanitra, ampandresanao Andriamanitra, ampandresanao Andriamanitra asioteka mafy be. Ohatra faharoa ihany koa zay efa notantarako taminareo ihany teto, mikasa ny Petera sy fiangonana voalohany, nandalo olana lehibe ry zareo, nandalo ady tena magotrakotraka. Raha ny filasan'ny Baiboly dia namany efa tsy natao namany etsony i Petera fa namandreo tsy maintsy maty, tsy maintsy maty martyr. Dia ina no nataon'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany? Nivavaka ry zareo, nivavaka tamin'Andriamanitra tamin'ny fondrehetra ny fiangonana ray manontolo, satria nino izy fa Andriamanitra dia mihaino vavaka, Andriamanitra dia mpamaly vavaka. Ninony ilay voasoratra hoe mpamaly soa zay mazoto mitady azy io Andriamanitra io. Tena tao amin'izy ireny ny finoana fa afaka nivoaka mpandresy izy a manoloana ny olana sy ny ady natreny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa nataon'izy ireo tokoa ny vavaka dia tsy takatra saina fiasan'Andriamanitra fa dia tonga tao amin'ny toerana nanakadranany Petera ny tompoandriamanitra tsy to, nanafaka azy tao, nanafaka azy tao tamin'ny fomba mahagaga tena tsy takatra ny saina, ary dia nandamoka nitetiky ny fahavalo tamin'izany fotoana izany zay tetika hoe amono afaty amin'ny Petera. Ry havanao, raha hivavaka ihany koa anao androany, tena hivavaka satria mino anao fa ao amin'Andriamanitra no misy fandreseny, no Jesosy efa ninonao, no Jesosy efa niraisinao, dia hivany ny olonao fiainanao, ho mpandresanao manoloana ny ady, ho tahina be anao amin'ity taona ity, ho tanteraka aminao androany ane izany tompoko. Halleloia. Ry hafanao, olana manao ahoana no misy aminao, ary ady tatahaka ny ahoana no atreanao ankehitriny? Zao foana ny teniko aminao, aza matahotra, aza manahy, aza vatom-po mihitsy, satria amonjanao ny tompoandriamanitra androany, amonjanao arabaky teny izy, ary hitondranao ho amin'ny fandresena lehibe. Tsy resaka zany, tsy fampahiresana fotsiny ataoko anareo zany, fa tena ho ataon'Andriamanitra zany androany ao anatin'ity fotoam-pivavahana zay ataontsika ity. Zao ange ny mariny, tsy natao ho resy zany mihitsy ny olon'Andriamanitra. Mety hoe fisehon'le olana na le ady no mafy be, mety hoe ny fotoana isehon'le olana sy le ady mety
andro maromaro fa tsy natao ho resy zany ny olon'Andriamanitra. Ianao toka eto tsy natao ho resy, ianao toka eto tsy natao ho resy. Manoloana ny olana natao mpandresy ianao, manoloana ny ady natao mpandresy ianao, ary manoloana ny ten'Andriamanitra natao ho tahina ianao. Fanamafizako zany a tahaka ny nanomezan'Andriamanitra fandresena ny Davida sy ry Petera ary ny fiangonana voaloha tamin'izany fotoana zany no hanomezan'Andriamanitra fandresena ho antsika rehetra toka eto amin'ity fotoam-pivavahana ity. Alleluia. Fa ity misy zavatra iray lehibe tokony ho fantatrao. Fototra matoka ny fandresena voasakana. Tsy inona izany a fa ny fisina ozina, dia le ozina mpitondra sakana. Antony maro moa no fototra matoka ny ozina mpitondra sakana mahazo ny olona. Lehibe indrindra amin'izany ny tsy fanekeniny an'Andriamanitra sy ny teniny, ary ny tsy fanarahana ny toromarika izay omeny. Ohatra ato amin'ny Josoa 7, Josoa 7 a dia tantarain'ny Baiboly fa resy teo anoloan'ny fahavalony ny zanak'Israely. Raha ny fahitana azy tety ivelany dia fahavalo kely sy bitika, fahavalo tsy tokony anasahiranana ny vahoaka rehetra, sady kely vitsikely no tsisy dikany. Kanefa resy teo anoloan'izany ny zanak'Israely ray manontolo. Inona ny antony? Satria nisy ozina nanaka anazy ireo tsy andresy tao amin'izy ireo, ary ny fototry le ozina zay nanaka anazy ireo tsy andresy dia ny tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra ary ny tsy fanarahana ny torohevitra zay nomen'Andriamanitra azy ireo tamin'izany fotoana zany. Andao ke vakitsika ny voalazan'ny Baiboly Josoa 7 dia manomboka amin'ny 14 dia niakatra nakany amin'ny olona sasany, dia niakatra nakany ny olona sasany tokony ho 3 lahy kanjo nandositra teo alohan'ny mponina tao ay ireo, dia nahafaty tokony ho 430 lahy ny mponina tao ay, sady nanentsika azy teo alohan'ny vavahady ka hatrany Separima izy, ary namely azy teny ampidinana dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Dia ny fiarin'ny Josoa ny fitafiny ka niakoka tamin'ny tany teo alohan'ny fiaran'i Jehova mandra-pahariva ny andro izy sy ny olon'ny Israely, sady nasiny vovoka ny lohany. Aro Josoa, indrisy Jehova Tompo, nahoana no napita ity firenena ity teo Jordana ianao, aloranao anay eo an-tanan'ny Amorita andriganany anay. Inay anay izay mba nety ny toetra tany andafy Jordana ihany. Indrisy Tompo, inona intsony no holazaiko fa ny Israely efa niambo teo alohan'ny fahavalony. Ary oren'ny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany dia nodidina anay izy ka amony ny anaranay tsy hoe ho amin'ny tany intsony, ary ataona ahoana ny anaranao lehibe. Disy fanantenana Josoa mpitarika tamin'izany. Zavatra tsy noeritreretina, zavatra tsy napozy niseho no niseho teo aminy sy teo amin'ny zanak'Israely ray manontolo. Satria teo alohan'ny olona sy ny ady rehetra natrena hatramin'izay dia nivoaka ho mpandresy foana zareo, satria ilay Andriamanitra tsy toa izay nivavahany dia Andriamanitra mampandresy ny olony hatrany hatrany. Na amin'ny ady lehibe sy mangotrakotraka, na amin'ny olana lehibe sy mangotrakotraka, dia mampandresy ny olona hatrany hatrany Andriamanitra. Kanefa tamin'ity Andriamanitra ity, zavatra nifanohitra tamin'izany no niseho sy nijanga. Arak'ilay no tantaraiko taminareo hoe
raha mikasika ny fahavalon'izy ireo tamin'izany tao amin'ilay tanàna ny ay dia olona kely sy bitika, olona tsy aninona reto fahavalo reto. Tsy tokony hosairanina ny vahoaka rehetra hiady aminy, kanefa indrisy fa zay olona no heveriny, zay fahavalo no heveriny hoe kely sy bitika izay no naharesy azy. Ary araka io teny io dia hoe nahafatesana tokony 9 ny zanak'Israely. Dia tena kivy Josoa, tena kivy izy. Inona ity zavatra mitranga, inona ity zavatra miseho ity? Tena kivy mihitsy Josoa tamin'izany fotoana izany. Anka dia notsiary ny lambany, nalay ny vovoka na tsy poeteny ambony lohany, nalahelo mafy, tena nalahelo mafy izy. Dia nazavain'Andriamanitra hoe Josoa, aza manao an'izao ianao, misy antomatoa resy ianareo, tsy za mihitsy no mamela anareo resy, fa ny nataonareo ny natokanareo resy. Fa raha ny aniko, efa teniko, efa vavako, tsy maintsy mandresy ny oloko, na manao sy manao na ny olana atreny, na manao sy manao ny ady atreny. Dia tahaka izany isika toka eto, vava efa nataon'Andriamanitra le izy, fa aminanina nampitondraina ny Isaia mpaminany, natao andresy ianao, natao andresy ianao, na manao sy manao ahoana ny olana atreanao, na manao ahoana sy manao ahoana ny ady atreanao, natao andresy ianao. Ary androan'Andriamanitra efa vonona ny ampandresy anao. Amen. Ankoatran'izany, Paoly apôstôly efa lobavy fa ao amin'i Jesosy dia misy fandresena lehibe tsy misy toy izany ataon'Andriamanitra ho antsika. Amafisiko izany fa natao andresy anao, natao andresy anao, natao andresy. Izay manao amen mafy be. Alleluia, alleluia. Fa matoa resy ny olon'Andriamanitra dia misy fanekena an'Andriamanitra ao, misy tsy fanarahana ny toromarika izay nomen'Andriamanitra azy ao. Dia tozao ilay toel'ilay tantara Josoa 7 andininy 10. Dia hoy Jehova tamin'i Josoa, mitsangana, nahoana no miakoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy, sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony eo amin'ny entany. Koa tsy majanona eo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely, miambo eo alohan'ny fahavalony izy, satria toka voaozina. Tsy omba anareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy eo aminareo zavatra efa voaozina. Andininy 7. Mitsangana, mana masina ny vahoaka ka lazao hoe mana masina ny tenanareo mandra-pamaraina, fa izao lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, eo aminareo misy zavatra efa voaozina ry Israely eo, ka tsy majanona eo alohan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisotrareo ny zavatra efa voaozina, tsy hoe eo aminareo intsony. No azavain'Andriamanitra mahazava tsara hoe misy ozona eo aminareo, dia izany ozona izany no manakana anareo tsy andresy intsony. Ary fotsy le ozona eo aminareo izay manakana anareo tsy andresy, satria tsy nanaiky ny teniko anareo, tsy nanaraka ny toromarika izay nomeko anareo, fa nisy tao aminareo izy naka andreo zavatra izay efa nandrarako anareo tsy ho alainareo. Maromaro ireo zavatra izay nandraran'Andriamanitra tsy ho alain'ny zanak'Israely, kanefa dia nandika izany ny zanak'Israely. Eo amin'ny Josoa 7:1 dia zao voasoratra hoe fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voaozina, fa akana zanak Karmi, zanak Zabdi, zanak Zera avy amin'ny fireneny Joda naka tamin'ny zavatra efa voaozina, ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezerany Jehovah, naka tamin'ireo zavatra nandraran'Andriamanitra mba tsy ho alaina, ka dia nirehitra tamin'izy ireo ny fahatezeran'Andriamanitra.
ary fatezeran'Andriamanitra zay tonga tamin'ny zanak'Israely dia ny ozona mpanao sakana mba tonga ny fandresena tsy hitan'izy ireo intsony, mba tonga ny fandresena tsy voarain'izy ireo intsony. Ka hoy aho hoe ho anareo zay tonga eto, aza atao toy ny zavatra tsy mampaninina anao ny toepanahinao zay mirorosaina manoloana ny teny ataon'Andriamanitra. Aza atao toy ny zavatra tsy mampaninina anao ny toepanahinao hoe matahotra ny makatosy ny mapiatra zay lazain'Andriamanitra. Rehefa tena mandinika nge aho ry havana malala raha lasana bavy zay tonga eto dia akoatrany hoe fahotana mivantana ataon'ny olona dia anisan'ny tena fototra lehibe mahatonga ny ozina mpanakana ny olona mpanakana fandresena tsy ho hitany mpiny dia izy mirorosaina manoloana ny tena ataon'Andriamanitra. Izy matahotra ny makatoa sy ny mapiatra zay lazainy tenin'Andriamanitra. Asa atao ho toy zavatra maivana zany dia havana malala tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity fa mahatonga ozina resy miatra eo amin'ny fiainanao. Zany dia voamarina zany amin'ny alalany tsy fahasahintsika, ohatra hoe manao fanatitra voamarina zany. Ny akamaroan'ny mpino ndraika matahotra ny manao fanatitra eo anatren'Andriamanitra. Mirorosaina izy hoe raha manome an'ity fanatitra ity aho dia tsy ho sahirana ve? Dia ho ampy ve ny vola ampiasaiko? Na ihany koa hoe ahoana moa zany ny sakafoko rehefa avy eo na ny firehodiko? Raha ohatra ka ataoko fanatitra reto vola na reto fananana antanako reto. Kanefa Jesosy efa niteny hoe omeo dia mba omena ianareo, fa tsy atsara sady ahitsana no afatratra ka atolotra eo ampofonareo. Ohatra kaiky fotsiny zany tantarako aminareo zany fa maro be mihitsy reo tenin'Andriamanitra no azo lasaina hoe mampirorosaina olona, mampatahotra azy ny makatoa sy ny mapiatra zany tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainana. Dia hoy aho hoe asa atao isan'ny zavatra maivana zany firorona saina, zany hoe matahotra ny makatoa sy ny mapiatra ny tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao. Fa raha androany ianao ny iova tena iova, iorina amin'ny finoana Jesosy, iorina amin'ny finoana ny teny Jesosy, ary akatoa zay lazainy tena ampiseho miariary hoe tsy irorosaina ianao na isalasala. Mino ariavana, mino aho fa io olana tsy resinao hatramin'izay io ho resy androany. Mino aho fa io ady na trianao ohatrany hoe tsisy fiafarana io hifarana androany io. Mino aho fa arabaky teny dia tsy tahaka ny teolo intsony ny fiainanao, fa tena izy fitahin'Andriamanitra, izy fahalambenan'Andriamanitra. Ho tanteraka amin'izay mino miteka mabe ane zany. Dia hoy ihany koa hoe faharoa, resy le teny nambaran'i Jakoba apôstôly tamin'izany fotoana izany. Jakoba toko voalohany dia faharoa amby roapolo, hoy izy fa aoka ho mpakato ny teny ianareo fa maninona? Fa aza-piany fotsiny ihany ka amitaka ny tenanareo. Mamita tena nge isika mpino kristianina tena mamita tena arabaky teny manoloana an'ireny tenin'Andriamanitra ireny izay tsy asiantsika fampiarana, tsy asiantsika fankatoavany, mamita teny isika. Satria ny maro amintsika dia miandrandra an'Andriamanitra mba hampandresy, miandrandra an'Andriamanitra mba hita, kanefa dia
tsy hita le fandresena, tsy hita le fitahina satria zay le izy tsy makatoa ny teny ianao, tsy mampiatra zay takelin'Andriamanitra aminao ianao. Ary tsy hoe eo amin'ny resaka fanatitra ihany na resaka mpafolokariana ihany akory le izy hoy ao fa zay moa ny akaiky, fa na dia io tsy fanekenao amelaheloka io azy hoe mirorosaina anao hoe raha velako ve ny eloko ranony dia isy fanasitranana ve ny tenako, raha velako ve ny eloko ranony dia isy vaholana ve ho aho, raha velako ve ny eloko ranony dia mpandresy amarina ve Andriamanitra. Ny firorosaina tahaka izany, ny tsy fanekenao ampiatra le toromarik'Andriamanitra, satria ny baiboly efa niteny hoe mila mamela heloka ianao. Raha mitsangana vavaka ianao ho Jesosy ka misy olona anananao alahelo, avy alao ny elony voatoizana le vavaka, na dia amin'ny zavatra tahaka izany ary a dia efa matonga ozona mpanakana fandresena hitoetra eo anatrehanao. Ndraindraiky mety hoe sarotra mamela heloka satria faratapony zavatra ratsy nataon'le olona taminao e. Izay diso indray no manangam-bovona aminao e, makarary fo zany, mandratra fo zany, fa saingy ny fitsipiky Jesosy, ny fiainana kristianina dia ny manaiky an Jesosy, manaiky fitsipika olomeny, tsy maintsy mamela heloka ianao, tsy maintsy mamela heloka ianao. Alleluia, alleluia. Efa nahita olona be dia be aho niona tamiko, tsy nety sitrana mihitsy ny aretina teo aminy, tsy nety nahita fandresena mihitsy izy teo alohan'ny olana sy ny adina atrehany, fa rehefa niraisiny tsara lay fanetanako azy, lay torohevitra nomeko azy hoe mila mamela heloka, tena zava-magaga ny tranga, na izary tena ndray fampaherezana hoe fantako ny tokony atao, fantako ny tokony atao rehefa mionamboko mipino ka misy problema toy zao na misy problema toy zao, fantako ny tokony atao, fa mila manaiky an'Andriamanitra sy ny teniny isika vaoaka an'Andriamanitra, fa raha vao miroso amin'izay isika dia ho mpandresy anao manoloana ny olana, ho mpandresy anao manoloana ny ady atrehanao, ho mpandresy anao manoloana ny aretina, ho tahina ianao sy rapitso ia na amin'ny herinandro fa mity androandroany ity ho tanteraka aminao anezany. Alleluia. Ka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, hivavaka isika, tiako mihitsy isika rehetra tena anamafy hoe Andriamanitra fantantarako teo aloha, fantantarako androany ho vaovao, tsy hirorosaina ny amin'ny teninao intsony aho, tsy hisalasala ny amin'izay nalaoko ny vavanao intsony aho, fa dia akatoy izay lazainao, anaraka ny toromarika izay nomenao. Amen. Ho porofoko zany androany amin'ny alalan'ny fanaovana fanatitra, amin'ny alalan'ny fitondrako ny ampafolon-karena, ho porofoko zany androany amin'ny alalan'ny famelan-keloka izay ho ataoko, ho avelako ny eloko ranony, 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 ho dioviko ny foko, hoentiko ny atrehanao ny foko ho sitranina. Vitsy zay hivavaka ataonareo zay, hivavaka ho anareo aho matoky, fa androany no androm-pamonjeny, androm-pakasitrahana, androm-pitahina, androany hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, satria efa niteka ihany ianareo dia ataovy mafy be mihitsy azy. Araha norakoraka mafy be. Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Epipetrana ihany tonga dia hivavaka daholontsika rehetra, tonga dia hivavaka daholontsika rehetra, mivavaha avy alao tantara lasa, alao tantara lasa, aza mirorosaina intsony manoloana ny teny nataon'Andriamanitra. Aoka ho aranao sy ampiarinao izay toromarika omen'Andriamanitra anao,
ary mino fa takany tondran'Andriamanitra fandresena any Davida raha nifanandra tamin'ny Goliata no hitondran'Andriamanitra fandresena ho antsika rehetra toka manarika anty fotoam-pivavahana ity ihany koa. Androany le fandresena nomeny Andriamanitra anao, androany le fandresena nomeny anao a tena zavatra lehibe sy mahagaga tsy sakatra sainao mihitsy a no hitranga androany. Aoko vonona ny amiala heloka ianao, aoko vonona ny amiala heloka ianao, aoko vonona ny amiala heloka ianao. Atsakany ny tananao raha dia mivavaha ianao, toy izy mivavaka, toy izy mivavaka. Aseho ilay etaetanao, toy izy mivavaka. Andriamanitra, ahidinao eto amin'ny toerana ity ny faninao masina, ahidinao eto amin'ny toerana ity ny faninao masina, alatsakao eto faninao masina, alatsakao eto faninao masina. Hidina eto izy, hidina eto izy, ka isy fahasoavana be mihitsy ho ataonao Andriamanitra eto androany. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra. Apetrao eo amin'ny fonareo ny tanana dia ekeo amin'ny finoana fa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao dia isy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo, takany nanehoan'Andriamanitra fandresena any Davida nanoloana Goliata, takany nanehoan'Andriamanitra fandresena any Petera sy ireo fiangonana tamin'izany fotoan'izany nanoloana ny fanompoehany Jiosy ny hamono afaty amin'ny Petera, dia tak'izany no anomesin'Andriamanitra antsika rehetra fandresena androany. Iserin'Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko, iserin'Andriamanitra hiasa ampandresy anao, ary ho tapahana ihany koa ny osina manakana fandresena. Andriamanitra, lehibe ianao, lehibe ianao, koa dia mamindra fo amin'ireo tolondreto anao androany, mamindra fo amin'ireo tolondreto anao androany. Avelao heloka izy, avelao fatsoana izy, ary amin'ity androany ity asehoy fa ty azy anao Andriamanitra, tena ty andre tolondreto anao. Anio no ambarako fa androm-pamonjena, androm-pandresena, androm-pakasitrahana, androm-pitahiana ho an'ny olona rehetra toka eto, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandidy ny osina mpanakana ny fandresena tsy ho tanteraka amin'ireo tolondreto ao, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany, ka ho sitrana daholo ny marary rehetra, ho sitrana daholo ny marary rehetra, ho sitrana daholo ny marary rehetra. Iala ny aretina androany, iala ny aretina androany, ary ny olana rehetra na inona karazana na manaona sy manaona fisehony, resa amin'ny anaran'i Jesosy ny olana, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny olana, voavonjy amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra toka eto, voavonjy amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra toka eto. Misaotra Tompo, misaotra, 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 mideranao ao, mankalaza anao ao, mamey voninahitra anao ao. Tsara anao, tsara anao, tsara anao, mpanao tsara anao. Misaotra Andriamanitra, misaotra Tompo, misaotra, misaotra. Ndao hivavaka misaotra n'Andriamanitra isika. Dia sady mivavaka ianao mitsapany aretinao fa efa sitrana ianao, sady mivavaka ianao no mitsapany aretinao fa efa sitrana ianao, sady mivavaka ianao no misaintsaina sahady fa efa mivaly olana. Le fitahiana no banjininao fa tsy le olana intsony, le fitahiana no jerenao ao anaty mivavaka fa tsy le olana intsony.
Haleluya, 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 haleluya. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra, misaotra.